mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba antsika ary afaka malalahatra hatrety alarobia fa 8 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio 5:20 andiny fa 1:30 ka hatramin'ny 9:70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny ny arahin'ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandriana amin'ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehiny dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviny. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe: avy ianareo izay notahin'ny raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo, hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Fanoana aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotroanareo, nivahiny aho dia nampetranonareo, tsy nanan-kitafy aho dia nitafianareo, narary aho dia notsaboinareo, tao hatramin'ny maizina dia nivanginareo. Ary dia amaly azy ny marina ka anao hoe: Tompo, oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina, na nangetaheta ka nampisotroanay, ary oviana no hitanay nivahiny ianao ka nampetranonay, na tsy nanan-kitafy ka notafianay, ary oviana no hitanay narary ianao na tao hatramin'ny maizina ka nivanginay. Dia amaly mpanjaka ka hanao aminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahy kely indrindra reto nataonareo tamiko. Ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviny kosa izy manao hoe: miala amika ianareo izay voaozona ho any amin'ny afo maritra mandrakizay, izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Fanoana fa tsy mba nomenareo hanina, nangetaheta aho fa tsy mba nampisotroanareo, nivahiny aho fa tsy mba nampiatranonareo, tsy nanan-kitafy aho fa tsy mba notafianareo, narary tao an-tranomaizina aho fa tsy mba novanginareo. Ary dia amaly kosa ireo hoe: Tompoko, oviana no hitanay noana ianao, na nangetaheta na nivahiny, na tsy nanan-kitafy na narary na tao hatramin'ny maizina ka tsy mba nanompo anao zahay. Fa amaly azy izy ka nanao hoe: lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Matio amin'ity toko 5:20 ity dia efa mamaraparana ny filazantsarany. Ateo ambadika io dia hanomboka ny fangiry firian'ny tompo ny toko 5:20, hanomboka ny fangiry firian'ny tompo ny samborana azy ary nanambona azy tamin'ny azy fijaliana moa zany manomboka teo amin'ny toko 7:20. Fa eo amin'ny toko 5:20 sy ny alohany dia ny fandavany ny fariseo, ny fandavany mpanoran-dalàna, ny fandavany ireo mpitondra fivavahana an' Jesosy, ny tena misongadina manomboka amin'ny toko 7:20 sy ny 4:20 ary ny 5:20 dia mampiomana ary Jesosy, mampiomana ny mpino, mampiomana ny mpamaky ny filazantsara araka ny Matio ny amin'ny fiaviany. Ary izany fiaviany zany dia fiaviana amboninahitra hitsara ny olona rehetra, fiaviana izay mampifamatotra koa nefa ny finoana sy ny asa. Zany hoe rehefa miverina Jesosy dia miverina hitsara ny mino, saingy hitsara ny asan'ny mino, satria misy hitonina ho mpino fa tsy nanao ny asan'ny mpino, misy heritreritra ny tena nomino fa tsy nanao ny asan'ny mpino. Ary dia eto Jesosy mampifamatotra ilay hoe ondry sy marina izay mino ka natanteraka ny asan'ny mpino, ary ny osy izay voaozona, tsy ny osy hoanina loatra akory io, fa lay sary
no hoe ilay ireo zay tsympino na ireo zay niny fa tsy mba nampiatra ny finoany na ny aina ny finoany tao anatin'ny fiainana. Eo zany de tsisy elanelany mihitsy fa na ondry na osy na marina na tsy marina, tsy misy zany lay anelanelany rehefa miverina ny tompoka iteneny za mo za nge kristianina ihany fa tsy pratikany fotsiny, na hoe za nge kristianina fa tsy de tena mahavatra makany am-piangonana aloha, na eny za moa tsy kristianina fa mba manao koa ny asan'Andriamanitra indraindray, tsy misy an'zany zany io fa rehefa miverina Jesoa de sokajy roa ihany, na marina zay sokajiny Matthieu hoe ondry na tsy marina ka voaozina zay sokajiny Matthieu tahaka an'io sy. Dia io zany safidy, inona lay safidy? Aizany misy anao raha miverina ny tompo, amin'ny akavanana sa amin'ny akavia? Aizany misy anao? Io tsy ny tompo no misafidy hoe enao ataoko atsy na ataoko atsy, fa ianao no misafidy, isika no misafidy ny toerana misy antsika hoe aizany io isy avatsy amin'ny akavanana ve sa avatsy amin'ny akavia. Ny avatsy amin'ny akavanana de zao, ireo le olona no tahina. Inona moa le olona no tahina? Olona izay nandray fitiavan'Andriamanitra ka napiatra lay fitiavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, ny aina lay fitiavan'Andriamanitra ary nanjary napiatra zany teo amin'ny fiainany. Le teny hoe no tahin'ny raiko milaza fahasoavana io, izany hoe za zany ianao zany na tsy ary fitahina, dia rehefa na tsy ary fitahina ianao na tsy ary fahasoavana ianao de manjary tonga asa sosialy, tonga asa soa, tonga mijery ireo any anjorom-bala ianao no lay fitahina tsapa. Fa misy ny olona zay tsy mahatsiaro zany fitahin'Andriamanitra zany mihitsy, nitahin'Andriamanitra izy fa tsy tsapany hoe nitahina izy, dia tsy hanao mihitsy zany asan'ny fitahiny zany, zany asan'ny olona voata zany. Inona ny asan'ny olona voata? Na ny marimarina kokoa, inona ny asan'ny olona nahatsiaro ny fitahin'Andriamanitra? Dia ireo rehefa ho avy ny tompo, tsy maintsy ho avy ny tompo, ireo le ambara hoe etsy amin'ny akavanana, isika pino zany. Le afako Jesosy zany eto de maminao zava-dehibe ny asan'ny finoana. Andriamantsika itsika protestanta izay nateraky ny réforme, dia ndraindray tsy de tena manao zava-dehibe ny asa loatra mazava ho azy, satria Martin Luther dia nandrava mihitsy ny hoe tsy ny asa akory no amonjena ny olona fa ny finoana, sola fide, ny finoana no amonjena ny olona fa tsy ny œuvre, fa tsy ny asa. Izay amin'ny Matthieu hoe dia tsy lay finoana fotsiny, fa lay finoana raha ny tokony ho izy de miteraka asa. Inona lay asa? Jereo eny anjorom-bala, jereo le olona zay tsy nandray le fitahinana, tsy nahazo zany zara fitahina zany, noho ny antony, noho ny etraketraky ny fiainana, noho ny zavatra mitranga eto ambonin'ny tany, dia misy olona zay ny angarany vitany moa amin'ny fomba fitenenantsika azy, de ireo olona zay natsara fitahina no mitodika manokana amin'izy ireo. Le avako raha ny antsoina hoe protestanta amin'ny tantaran'ny protestanta, dia ny protestanta dia olon'ny asa soa, olon'ny finoana izy, fa olon'ny asa soa zany hoe ny finoany de manjary asa. Raha ohatra ka ny protestanta frantsay, satria moa akaiky atsika ny protestanta frantsay mazava ho azy, satria ny MPF dia protestanta frantsay. Ny protestanta frantsay dia tao anatin'ny vanim-potoana sarotra, totsika hoe tany amin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo, de nanao asa be dehibe, asa soa be dehibe, taonjato faha sivy ambin'ny folo, taonjato faha roapolo. Nisy zany antsoina hoe mission populaire évangélique, zay naorony Robert Macal, fantatry ny protestanta rehetra ny Frantsa, io raha mahafantatra tantara izy, amin'ny taona roa amby fitopolo sy valonjato sy arivo any ania, nanangana zany fikambanana natanjaka be, satria tany Frantsa tam'izany fotoana zany sahirana ny olona, betsaka ny nahatra, betsaka ny tany anjorom-bala, tamin'iny ataontsika hoe tamin'iny Bercy iny tam'zany, iny Ménilmontant, Paris, isan-karazany, iny faubourgny Saint-Antoine iny, Grenelle iny, reny dia toerana be dehibe zay niasan'ilay ataontsika hoe mission protestante évangélique.
zay nanampy ireo ouvrier ireo olona sahirana tao anatin'ny fiainana ny société protestante du travail zay nitany amin'ny valobempolo sy vanjato sy arivo a naorin'ilay économiste protestante hoe Frédéric Passy zay koa nanampy a nanao ny karazan-drazany niaraka tam'ilay atao hoe maison hospitalière valopolo sy vanjato sy arivo niaraka nanampy reo chômeur reo tsy anasa mba afaka hiditra ao anatin'ny tsenany asa aza donona fa be de be reo olona sahirana tsy anasa tam'izany fotoana zany a ary tsy azo ampiasaina akory ary dia nanampy ny olona tamin'ny karazan-drazana réinsertion an'ny asa zany a ireny fikambanana be de be reny ny société protestante par l'étude pratique de questions sociales isan-karazany zany reny tahaka nisan'ny Charles Gide efa ndrasantsika ray mana tao mofinaina Charles Gide izay niaraka tamin'ny Tommy Falot zay niteraka mihitsy ata teorina ny namany olan'ireo ouvrier tratran'ny tsindrin'ny industrialisation tany Frantsa ny société française pour l'observation de dimanche io ndray zany a dia fikambanana zay niaro ny andro alahady mba hoe ndefa lahady tena aoka mba ho fitsarana fa mijaly ny ouvrier mijaly fa tena mba fivavahany io fotoana fivavahany io fa tsy fotoana ny asa mijaly reo mpiasa madinika mba manana fotoana hivavahany izy am'zay ny fotoam-pivavahany izy iainany amin'ny fiainam-pianakaviana izy zany nataon'ity association ty ary membre atao anatin'ny tony association tontony a le économiste malaza Léon C président ny Sénat tam'izany fotoana zany any amin'ny troisième république zany tsika io troisième république frantsay sy ny sisa rehetra avy amin'ireny nahaterahana intsona hoe christianisme social tany Frantsa zany hoe izany toetsay zany dia tokony honolovantsika tamin'ny protestante frantsay zay niasa teto amintsika nandritra ny taona maro ohatra ka somary mijery ny eto Madagasikaratsika mijery ny ataotsika hoe ny fanabeazan'ny fiangonana am'izao andro ankehitriny zao fanabeazana protestante de indraindray mahatsiaro ihany hoe lasa ecclésio-centrique loatra ny fanabeazan'ny fiangonana zany hoe indraindray ny kristianina beazina ho an'ny fiangonana fotsiny fa tsy beazina ho an'ny tanindrazana tsy beazina ho an'ny fianakaviana zay somary banga noho ny heriny ataotsika hoe lasa lay spiritualité protestante vokatry ny indrindra moa misy ireo fiangonana zandrina isan-karazany zay mipotritr'ireo de manjary ecclésiocentrique fotsiny le fanabeazana ny protestante réformé moa tahaka ny FJKM mba misy fisokafany ihany misy fisokafany misy toerana fitsaboana dispensaire ery misy université ery misy sekoly anjatonjatony ery zany hoe mba misy fisokafana ihany fa na izany raha mbola lavitra be lay manoloana le olam-piarahamonina raha ho avy ange Jesoa de ho avy tsara ny fiatrehantsika ny olam-piarahamonina natrehantsika ve ny olan'ireo olona maro vokatry ny arany tsindry ny capitalisme ny arany tsindry ny industrialisation ny arany tsindry ny mondialisation mba nanompo maso an'ireny ve reo olona nahatsiaro fitahiny ary hotsika manao hoe ndraindray banga ndraindray lasa ny fanabeazana omeny reo mialatsiny satria tsy hoe manavaka misy fiangonana kristianina sasany zay mitaiza kristianina ho an'le fiangonana ho an'ny tena n'lay fiangonana ihany manao rakitra de ho an'le fiangonana ihany amy lafiny hoe lasa variana am'lay atao hoe fiangonana anatiny fotsiny fa ny vavahana kristianina angetsy zay tsy ecclésio-centrique ohatra zany fotsiny hoe beazana ao anatin'ny mpiangonana de ao fa tsy raha mihitsy ny hoe mba misy olam-piarahamonina nge misy ngeny reo association zay ndraisantsika rehetra teoreo dia zany kristianisme social zany zay nivoizin'ireo ray aman-dreny ary zokitsika nitondra ny missionna protestante frantsay tontsika dia nanao zava-dehibe zany hoe kristianina any anivony fiarahamonina fa tsy minino kipy na manao eny izy zay mahasoa ataon'Andriamanitra tsy zay loatra amy protestante de olona engagé olona mahatsiaro ho tompona ndraikitra amin'ny finoana tsy mibeazana fotsiny za tsy miteny hoe fotsiny aloha
ny eo am-piangonana mazava ho azy tena zava-dehibe toeram-panovozana ny eo am-piangonana tsy mety ndray raha ohatra ka hoe olona tsy miangona nefa ndezakazakanao asa soa tsy zay fa olona miangona olona voataizany fiangonana no mandeha mezakazaka manao ny asa soa reny le olona na tsy ary fitahina de mandeha manatanteraka reo tenenin' Jesosy manao hoe aiza mijeriny tsy manan-kitafy mijery ny marary mijery ny any an-tranomaizina mijery reo olona izay nona sy mangetaheta voajery ny fiangonana ave zany raha eto Madagasikara fotsiny be dehibe ny nona be dehibe ny tsy manan-kitafy manana an'zany antsoina hoe any Frantsa moa misy karazana antsoina hoe banque de vêtement rehefa sendra mivahiny ianao any Frantsa de pastera moa io fa nanana tsy pastera azy rehefa ririnina tahaka zao anao de mivahiny ianao hoe ohatra hoe makao amin'ny defape anao na maketsy amin'ny église étoile etsy Paris ianao na ohatrany dia tonga ririnina de zao efa misy manteau miandry anao ao efa misy akanjo mafana miandry anao ao manana banque de vêtement izy aiza ho aizany zany lay ataontsika hoe kristianina protestanta malagasy aiza ho aiza zany réformé eto Madagasikara manana an'zany ve ny kristianina hoe tena mba ao anaty politika mpitezana ao anatin'ny vision an'ny kristianina ve isa-tokantrano ve ny hoe mijery reo olona tsy manan-kitafy mijery reo nona mijery reo mangetaheta mijery reo rovotra akanjo zay misy tsy fidiny misy ny tsy fidiny fa tsy afaka miteny fotsiny mana hoe ka reny inge avy reny inge mangalatra fotsiny rehefa fe hoe ka reny inge isotrony toka fotsiny ndraindray mialokaloka ao anatin'izany isika na ndraindray everitsika fa ny antsoina hoe kristianina de ny ao anatin'ny trano fiangonana ihany iny aloha tsy editsika hevitra tsy editsika hevitra mihitsy ny hoe tokony ataonao no anatin'ny fiangonana fa ndraindray ho tsika teo lasa egleziocentrika loatra fa tsy mijery mihitsy lay olany tanora rehefa sendra mandeha arivariva ianao amin'ny Antananariva ataovy hoe manomboka amin'ny fito eo ohatr'izany am'izay lalana andehananao zay lalana andehananao mihitsy ka misy tanora tovolahy vitsivitsy telo efatra betraka amin'ny sisin-dalana eny dia raha vao mandalo anao de zao fa maheno fofona rongony saky manerana Antananarivo tsy misy tsony hoe quartier iva na quartier avo na quartier atonotono fa saky manerana Antananarivo zay hoe zay toerana andehananao ka arivariva ny andro misy vondromondrona tanora telo efatra mipetrapetraka amoron-dalanao manokodokondresaka ao de mandalo anao de fa renao hoe misy zavatra foany aiza ny fiatrehan'ny mpino ny mpino miandry an' Jesosy miandry ny fiavian'i Jesosy de mpino zay hitan'ny tompo mijery reo any anjorom-bala mijery reo olona zay voailika tsy hitany fanjakana mihitsy ary tsy hitany fiarahamonina mihitsy ary tsy afaka mitentsika manao hoe ka reny inge Jesosy meko vola izy de aveo de aiza no ahafahanao manavaka hoe karia inge tsy tokony omeko ry tokony omeko fa zao atao fotsiny zay tandrify anao zay ny tokony ho izy rehefa manana ianao de manomeza fa rehefa tsy manana anao de aza menimena manao hoe ka reny inge manome moral misy tsy manome fa sady manome moral no tsy manome misy manome any fa de manome moral ka nareo ka mivela nareo tsy miasa nareo zao ka iza milaza aminao fa tsy reny lay tsy reny lay Jesosy le miteny hoe za ange le tsy manan-kitafy ndray mahakatany aminao iny hoy Lioka manao hoe Lioka ndray manazavany eo mitoko fahinambiny folo manao hoe zao no izy reny olona reny no rehefa tokony fanjakan'Andriamanitra reny olona reny miaro anao zay le hoe ampiasao ny mamona tsy marina hoy Lioka zany hoe ampiasao lay vola ampiasao lay zavatra nomena anao iny hoeto manao asa soa fa reny ndray rehefa aveo no isolo vavanao ireny no iteny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe za tsy nanan-kitafy de nataondry olona ry za tsy nanana an'izao de nomendry olona za konona sy nangetaheta za narary sy ny sisa rehefa malala ny olona miandry ny fiavian'ny tompo tsy olona tsy manao nininy ho avy ny tompo hanavaka ny hoe iza le olona nanao asa soa iza le olona mba nijery mba nitsetra fiangonana zany ve sika kristianina zany ve sika mba mieritreritra ve tsika manao hoe ao anatin'ny fiangonana eo de zao mba asiany banque de vêtement asiany banque de médicament asiany banque de riz tsy fantatro
mba hoaniny asa soa fa tsy ny tsara tare ny organay, tsara tare ny tablionay, tsara tare ny tilikambonay, tsara tare ny zany aloha tsy edikevitra satria tranon'Andriamanitra fa izao misy programa an'asa ve, misy sampana ve ao anatin'ny fiangonana ndradray lasa variana amina zavatra madinidinika ny fiangonana manoloana ny fantrano ny firenena. Misy zavatra ankehitriny azo atao misy tanora be de be ao anatin'ny fiangonana manana baccalauréat, manana licence, manana master, manana doctorat, tsy afaka manao programa na réinsertion olona ao anatin'ny tanàna ve hoe andao mba alofana tanora mba afaka miasa mba sy ny sisa rehetra. Betsaka ny zavatra zay tiany tompo ao an-tsaitsika. Ny fahantrana nge sekoly itezana ny finoana fa sekoly koa zay itsaran'Andriamanitra ny finoantsika. Ary Calvin de manazava an'izany mihitsy. Raha ohatra ka tena calviniste atsika de atsiaro fa io Calvin manao hoe fananian'Andriamanitra mihitsy ny mampisy ny mahatra mba hitsaranao, mba ahafahanao maneho ny finoanao. Iza milaza aminao fa tsy le olona nangataka teo aminao androany iny de olona andrahan'Andriamanitra. Mba hitsarana hoe nahafoy ianao sa tsy nahafoy, nanome ianao sa tsy nanome. Move hita ao anatin'ny programa anasan'ny fiangonana protestante ny hoe ity ny programa anasanay mba hijerenay ny mahantra eto Antananarivo, ny mahantra amin'ny faritany misy anay, hijerenay programa anasa hoe ity fikambanana ity de nateraka mba hanao an'izao. Fa ndray moa tsy de zay loatra nefa tsika zanaky ny protestanta frantsay, zanaky ny congrégationaliste, olona mahatsiaro andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina. Afaka malala rehefa tonga Jesoa hitsara aiza no misy anao, ao amin'ny avisa, ao amin'ny havana, ao amin'ilay olona tsompona tsy ary fitahina ka tsy ny maika hitsara ny mantra, tsy ny maika nameloka ny mantra fa izao manaika ny meze foy fotsiny. Tandrema tsy hamafisin'ilay ratsy ny fotsika de nandray miteny aza manome fa reny inge zao hoe ekena fa misy tokoa zany, misy am'ireny olona reny fetsifetsy mivarotra mibaby zaza de manao zy azahoana vola eny efa very tanteraka nge zany le diniteny le maha olona azy ka na inona niny efa mahantra foana izy, efa mahantra foana izy na ara-tsaina na ara-panana ahoana na ahoana de zao ataovy zay tandrify anao, ataovy zay mety aminao, ataovy zay zakanao ary azatony any aminao meo izy ka mety menimena izy manao anka zary azato zany ve de azo ninina satria misy manao an'izany, ataovy zay ny ananako de ataovy hoe rehefa malala ny zava-dehibe tiany Jesoa azonao de zao tsy maintsy ho avy izy, ary rehefa ho avy izy de zao hitsara tsika arak'izay nataotsika, ary ho avy izy dia ampatsiaro hoe zange ao am'ireo olona eny an-jorombaly reo ange no hitanareo ahy, raha anao asa soa nareo de zao, raha nitady anareo de zao any am'ireo any an-jorombaly reo any am'ireo tratrany tsindry azo lenireo afaka malala engany ho kristianina tena miandry ny fiavin'ny tompo isika ka anao zay mety atao vitatsika tandrifetsika ka rehefa tonga amin'ny andro farany de itenenany tompo manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao fa izao nomenareo anina, fononona de nomenareo anina, nangetaheta de nampisotroinareo, ny vahiny de tsy navelanareo nanjenjena fa napetranonareo ny vahiny ary tsy nanan-kitafy de nomenareo akanjo nampitafianareo, narary de zao tsy navidy fanafody de nitsaboinareo. Ary reo tsy voatery hoe mpanompon'Andriamanitra ihany mazava ho azy, reo madinika reo tratra ny tsindry azo reny. Afaka malala mba hisokatra ny fontsika tahaka an' Jesoa, hijery reo olona eny an-jorombaly, reo olona tratra ny tsindry azo reny, reo tratra ny tsirariny noho ny etraketraky ny fiainana. Ivavaka sisa tompo misotranao zahay fa tsy avelanao variana, tsy avelanao sondrina fa tao aminao atsiaro fa mbola hiverina ianao, hiverina hitsara ny velona sy ny maty. Ny taonanay anao mantatra ny tenanay manoloana ny asa soa, manoloana ny asa sosialy, hijery reo olona tratra ny fahasahiranana, trapahasairanana noho ny tsindry azo lenan'ny toe-karena, ny fanatontoloana. Tompo
mamindrafo aminay, omeo anay ny fomangoraka ateraky ny finoana ny famelan-keloka natolotrao. Sotra tompo fa zanaky ny fitahiny zahay, ka mbola omenao fafana afaka manome. Zanaka ny fitahiny zahay ka mbola omenao fafana afaka mizara. Dia ataovy mahafo zay tompo. Sokafo ny masom-panahinay, ahita ireo zay tianao hotoloranay tanana. Mamindrafo aminay tompo raha somary mahafo zay indraindray manoloana ny fantrano namanay mihirimbelona, de mamindrafo tompo fa ovay fonofo ny fonay fa ianao de any amin'ireny olona zay any Anjorumbala mandazo zavatsarotra ireny. De mivavaka zay tompo, ahitaizany taranakay ho tia asa soa, ahitaizany taranakay ho tia mamonjy ny sahirana, de mametraka ny tokantrano tsirairay avy ao ireo manana fahasahiranana. Ampahiresy tompo rojo tsy tratra ny tananay izay nataonay kosa tompo, de ataonay amin'ny fitiavana ary de amaly fitianay ianao satria ianao Andriamanitra mamindra fo. Itahianay tompo tsara. Amen.